Samy mifampiantso daholo ndray fampiarahaba za manokana dia miarahaba antsika mianakavy feno voninahitra Pasteur ISIDORE ANDRIANIRINA avy ato amin'ny fandarana DDI délivrance à distance internationale laharana fa enina amin'ny fitopolo tamin'ny fandarana rehetra natao hatramin'izay feno voninahitra daholo tsika samy mifampiarahaba azadino manoratra tsy mahazo resy amin'ireo namantsika rehetrarehetra izay efa fantatsika samy manasa namana vaovao daholy namana mbola tsy ary nanatrika ny fandalana asao izy ireo fa mahasoa ity fandarana ity délivrance à distance internationale tombo hitantsika mianakavy aza mitsahatra manapotsipotsitra an'le j'aime j'adore iny fa ilaina mandritra ny fandarana ireo zavatra ireny potsipotsero mandrapatapitra ny fandarana mba tsy ho signaleny ny Facebook ny fandarantsika satria be dia be ny critère ilain'ny Facebook amin'izy reto tsika miasa ho amin'ny zavatra nataon'izy ireo dia manaraka ny condition apetraka izy ireo isika amin'izay azontsika anarahana azy za mitsahatra manao commentaire mandrapatapitra ny fandarana you bow down in worship Yahweh Yahweh ny fandarantsika androany alina dia mivantana amin'ny YouTube sady misy ato amin'ny Facebook misy ihany koa ao amin'ny YouTube ampahafantaran'ireo izay tsy afaka manaraka ao amin'ny Facebook dia afaka alefany amin'ny YouTube ilay izy sady miasa izy manao ny raharaany izy fa mandeha foana ny fandarana amin'ny YouTube ao tsy voatery zany ny olona manana compte Facebook ihany tsy voatery ny olona manana compte Facebook ihany no manaraka ny fandarantsika fa ilazao ireo namantsika tsy manao Facebook na tsy afaka manokatra ny compte Facebook izy amin'izao fotoana izao fa afaka manaraka amin'ny YouTube izy mivantana amin'izao anio izao
Ia, nomboka tsika miarahaba tsika rehetrarehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsika rehetra tsy ankanavaka daholo daholo. Tompo hitantsika mianakavy na aiza n'aiza no anarahana ho an'ity fandarana ity. Ma délivrance internationale an'ity fotoan'ity androany dia soratony ny toerana misy anao, ny firenena izay anarahanao ny fandaharana amin'ity anio ity. Akopakopao ny sainam-pirenena any amin'ny toerana misy antsika tsirairay avy ihany, fa hiaraka eto tsika mandritra ny ora iray mihoatra, satria ny DDI dia tsy mitovy amin'ny faharetany fandaharana tsindrimandry no sy tsindrimandry amin'ny alina, fa somary mihoatra kely izany. Dia sorato ny toerana misy anao, meo ny aseho ny sainam-pirenena izay acte prophétique moa izy ireny, hetsika ara-pinoana, hetsika ara-paminaniana, izay manambara fa maneran-tany ny hiparitahan'ny tenin'Andriamanitra izany.
rehefa avy eo tsika dia hianatra lalindalina ny atao hoe esprit familier, zany hoe fanahy miasa ao amin'ny fianakaviana, mamatotra fianakaviana. Miaraba Hortensia Ducrété France, Esmonira Anteya Koweït, Petera Randriamanantena Antany Masaja Mahajanga, Soso Mihaja Madagasikara, Narindra Randrianantenaina Mahatsinjo Orlasy Koweït, Emilitina Tuléar, Sididia Andrianirina, Eva Debora Angalanjofo, feno arivo Atsinanana mazava ho azy zay. Zita Samuel Pays-Bas, Liva Rovony Randrianarjona France, Rifany Alaska Koweït, Robertine Rachita Sauna Liban, Roli Hanish Allemagne, Rita Rita Koweït, LDDH était France Poitiers, Jeannette Shekina Faravavy Marie Odette feno voninahitra, Oly Raoly Armanana, Fleur Mimi Allemagne, Fabienne Marie feno voninahitra, Benyamin Netanyahu avy aizany misy any rahalahy raha mba sitraka ao, Meshak Rivson, Lovamirana no tadiavin'ireo namanao be dia be ireo, ianao maly fa tsy hita ho ny 3 andro, sao naninona tany ianao sao dia nentin'ny fanan'i Jehova dia nentiny tany amin'ny toerana anankiray fa soa ihany fa tonga eto ianao zao avy any Dubai. Miray Trésor feno soa, ay miantso any feno soa izy, avy azy Miray Trésor, Jean Stéphane ao eto Mahajanga, Mianta Eugénica feno voninahitra, Pasteur Gloria Esther Tuliar, Fatima avy aiza Vona Rakotoson France, Rina Nahary avy aizany misy anao azafady, Entsolili France, Arissou Delemos avy aizany manaraka, Jeanne Eveline Guinée Bissau, Akasia Nicole Fanjaniaina miarabanao avy aizanao manaraka ny fandarana, Pasteur Ozera Tianarivo Thomasina, Jeannette Shekina avy any Koweït, Fitia Nomenjanahary, Soar Mélanie Tuliara, Évangéliste Davida Mahajanga, Kinasakina misy miantso anao ato ho avy ato naraka ny fandarana ianao, tonga avy ianao zao, Tina Randrianjanaka, Brinda Ferrover, Meshak Rivson Fianaratsoa, fa ny voninahitra farafangana mazava ho azy fa
tsy any ambilobe mihitsy zany fa efa farafangana zay izy saniafy eny voninahitra avy ao amin'ny Mayotte Pasteur Christian Mahajanga eny ka voninahitra France Avignon hanomboka isika amin'izao fotoana izao sorato hoe DDI délivrance à distance internationale délivrance à distance internationale miarahaba anareo ao afarafanganao manao alim-bavaka nareo ao miarahaba anareo ao na fianareo dia arabaina daholo délivrance à distance internationale ivavaka isika tompoko ray masina tsara indrindra any an-danitra ao aminay ny fananao miaraka aminay eto ny fanainao tondra anay mampianatra anay manokatra lalana ho anay manokatra ny sainay hafantaranay ny hareny voninahitra ny lovanay eo amin'ny olona masina aoko fantatra iandroany ny fanantenana mifamatotra amin'ny antsonao satria rehefa ny antso anay ianao dia misy fanantenana mifamatotra amin'izany antso zany amin'ny baiboly teny frantsay dia zao l'espérance s'attache à son appel zany hoe misy fanantenana mifamatotra amin'ny fiantsoanao tahaka ny Bartomeo zao dia natakatra an'izany vao nandre izy hoe miantso anao ny tompo miantso anao ny ny mpampianatra dia avy hatrany dia nidakany ny kapoaka fangatahany vola ary nariny ny lamba na ny akanjo fahajambany satria fantany fa vao miantso ny tompo misy zavatra miandry ao amin'ny tompo zay le fanantenana mifamatotra amin'ny antsonao tompo malalo aoko fantatra izany fanantenana mifamatotra amin'ny antsonao zany fanantenana avy amin'ny fiantsoanao araka ny voasoratra amin'ny Efesiana 1:17-18 sy ny 19 aoko fantatra ny hareny fioaran'ny alehibe ny hery miasa ho an'izay mino dia ny hery natao tao aminao Kristy tamin'ny nananganana anao tamin'ny maty zany hery zany no miasa amin'izay mino tompo malala aoko zany hery zany hiasa eo amin'ny fiainanay tsy ho tantara fotsiny ny soratra masina eo aminay fa tonga zava-misy izany amin'ny anara Jesosy Kristy avy any Nazareta amen eny ary esprit familier inona zany tatoatsika dia miresaka ny ato hoe esprit de réclamation zany hoe fanahy mireklame anao hiverina any amin'ny fiainanao eo amin'ny fiainanao teo aloha na amin'ny fiainana ny ainan'ireo fianakaviana izay tsy mbola ny ainanao kanefa reklameny ianao hiaina amin'ny fiainana eo nefa ianao efa ato amin'ny tompo jereo tsara misy fivavahana manko tsy mino ny asan'ny devoly raha vao isika ny tsy mino ny asan'ny devoly dia efa tafalatsaka ao anatin'ny fandritry ny devoly isika izay tahaka ny hoe nisy mpangalatra zany nilaza taminao hoe zay tsy hangalatra intsony fa tsy hoe maninana tsy idinareo aza ny efitranonareo amin'ny alina fa zay tsy ho avy intsony dia ozy ianao hoe tena milamina zany tsisy mpangalatra intsony dia ianao zany tsy nieritreritra intsony fa mbola misy izy miditra amin'izay zay rehefa avy eo nambotoka anao ary na dia efa tonga azy izy nangalatra zavatra tao aminao dia mbola nino ihany ianao hoe tsy izy iny satria izy ange fa nilaza hoe tsy hiditra intsony dia mitovy amin'izany ny olona tsy mino ny asana devoly i Jesosy dia nandrava ny asan'ny devoly nandritra ny ministerany tety ambonin'ny tany ary rehefa naniraka ny apôstôly izy dia nanome fahefana androaka ny devoly ary io apôstôly ireo rehefa nandeha dia nandroaka devoly ny apôstôly Paoly zao dia namoaka demonia tamin'ny olona marobe apôstôly Paoly dia olona efa tsy nahita ny Jesosy tena intsony tety ambonin'ny tany fa mitovy amintsika
izany hoe ny fanamasona ny lidina tao aminy fa tsy nahitan'i Jesosy tahaka repetera izy. Sika zany de miaina amin'ny vaninandro tahaka ny ainan'ny apôstôly Paoly amin'ny resaka fampiasana Andriamanitra. Dikan'izany a, mila fantatsika fa tena misy tokoa ny devoly a, ary natao andravana io tsika, natao hamotika an'io a isika. Ny fivavahana tompoko tsy théorie fa pratika. Ny baiboly tsy livre de théorie fa livre de pratique. Be dia be ny olona mianatra baiboly manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy fa tsisy pratika fa théorie. Tahaka ny mpanao politika malala lalam-panorenana. Hainy daholo ny lalam-panorenana, ny décret zao tamin'ny daty fahizao, bara zao, hainy zany. De misy olona mahay ny tenin'Andriamanitra, tsy enjery tahaka ny ahaizan'ny mpanao politika ny tsy enjery ny lalam-panorenana. Fa ny baiboly tsy zavatra natao tsy enjery fa zavatra natao iainana. Ka ao anatin'ny baiboly sika dia mahita fa ny devoly de tena misy ary mila ravana, mila potehana. Ary i Jesosy aza, reo olona nalainy devoly fanahy, na io ny feona devoly mivantana. Jesosy, tsy olon-kafa fa Jesosy. Fa keo ny Matio 4:, fa mahita ny hoe Jesosy a dia ny fanatrika tamin'ny devoly. Tsy hita maso izy fa ny feony reny Jesosy. Ary eno tsara fa Jesosy aza nampahitany devoly fahitana. Hozy izy hoe nentiny teny amin'ny tendrombohitra avo i Jesosy. Dia nampahitany azy izao tontolo izao sy ny voninahiny. Tsy fahitana avy amin'Andriamanitra iny fa i devolany nampahita azy fahitana. Zany hoe vision satanika. Naseho ny devoly eny raim-pimaso. Anefa any amin'ny 40e jour n'ilay vavaka fifadikanana. Tsika hoa mila mitandrina fa tsy hoe rehefa feno fanamasina na feno herin'Andriamanitra dia marina daholo ny zavatra hitatsika sy rehtsika. Misy nofy avy amin'ny satana, misy bitsika avy amin'ny satana, misy fitariana avy amin'ny satana. Efa imbe dehibe ihany manova fitariana, misy fotoana hitako hoe tsy avy amin'Andriamanitra ty fandaminako ty, tsy menatra manova an'izany satria zavatra hitako hoe tsy mety ve de homenatra any hanovan'izay. Tahaka an'izany misy devoly mihitsy no nampahita an' Jesosy fahitana tamin'ny fotoan'androny fa tsy nahazo any de Jesosy izy de hoy ny baiboly nandao azy izy aloha. Baiboly tsy niteny hoe nandao azy mandrakizay izy fa nandao azy izy aloha. Dikan'izany eto ambonin'ny tany a dia ady amina devoly ny atao eto. Ady amina devoly. Ny devoly rehefa nazera avy any an-danitra dia toerana efatra no misy azy. Ny sasany amin'izy ireo dia voafatotra any amin'ny maizina. Miandry fitsarana. Zany hoe tsy afaka miasa na iza izy fa migadra. Any amin'ny bokon'ny Joda ny misy an'izay. De misy amin'ny devoly ihany koa aty ambonin'ny tany sy any amin'ny ranomasina araka ny voasoratra hoe loza ho an'ny tany sy ny ranomasina. Fa nidina ho any aminareo ny devoly ary manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisany andro. Dikan'izany ety ambonin'ny tany ny sasany any anaty ranomasina any. Ianao hoe tsy efa nahita misy olona tsy hita mihitsy, olona ray sambo. Tsy hita ray sambo tsy hita. Misy devoly any anaty ranomasina any. Misy olona rehefa manompo sambo dia mandeha manatrika an'io ranomasina io dia any anaty ranomasina any, misaika any anaty ranomasina any. Ao izy no maka hery. Ary misy fanahy miasa ao anaty ranomasina. Mangavy atsika mba tsy hiantso azafady a, ho an'izay efa mahita eto a, mba tsy hiantso azafady tompoko. Ia. Mitsara manaraka tsara foana ny le toromarika.
zazavavindrano misy avy ao anaty ranomasina, de misy ny divoly a eny amin'ny abakabaka eny. Tsika ozy tsy mitolona amin'ny famandrà fa mifanaratsy a eny amin'ny rivotra, zany hoe eny amin'ny lanitra eny. Misy olona hoe laza avy tany an-danitra hono izy de nahitany Jesosy a, de misy anjely marobe tany a, de zao daholo ny zavatra misy tany. Raha lasanambavy misy koa lanitra fa tsy an'Andriamanitra, tsy an'Andriamanitra. Le milaza fa avy tany an-danitra, avy tany an-danitra, tsy reny rehetrarehetra reny na marina, fa misy am'reny a de tena tsy avy amin'Andriamanitra mihitsy fa lalana hafa. Nanao lanitra hafa mihitsy no hitany a, fa tsy le misy an' Jesosy. Misy zany ny voafatotra any amin'ny aizina, de misy ny any anatin'ny ranomasina, misy ny ao amin'ny tany a, ny amin'ny tany le miasa ty amin'ny fiainatsika tyo a, de misy ndray a eny amin'ny lanitra eny. Ka raha mbola eto ambonin'ny tany isika dia tsy maintsy miady amin'ny asana devoly, na tsy nonao azy io misy io tompoko. Ka raha miresaky tsika ny atao hoe mandresy na mandrava ny esprit de réclamation, na i Jesosy aza fanatrika tamin'io foana mandrapatapitra ny ministerany ty ambonin'ny tany. Ry apôstôly aza réclameny Satana hiverina amin'ny fiainany tany aloha. Dikan'izany tsika mila mahery. Jereo tsara soraty eo moa Efesianina 6:10. Ohatry ny ahoana ny tokony ho aherezantsika. Efa nisy an'le verseny teo a, Efesianina 1:18-19 hoe araka ny fiasan'ny herin'ny faherezana ozy ho atsika izay mino. Herin'ny faherezana, ohatry hoe jeu de mots zany le izy. Herin'ny faherezana. Azafady. Mba ny fioaran'ny alehiben'ny heriny ozy ho atsika izay mino. Fioaran'ny alehiben'ny heriny. De amin'ny Efesianina 6:10 misy soratra manao hoe mahereza ao amin'ny tompo sy amin'ny herin'ny faherezana. Jereo tsara, mahereza raha izay ao amin'ny tompo sy amin'ny heriny faherezana. De ao voavita io dia miresaka ny fisian'ny fanjakany aizina izy. Tafio avokoa izy ny fedin'Andriamanitra rehetra mba ahazoantsika mitsahatra amin'ny andro mahory. 11 ary amin'ny 12 am'izay izy de manambara hoe fa isika tsy mitolona amin'ny lofo amandrà, fa amin'ny fanapahana domination sy amin'ny fanjakana famaizinana, royaume de ténèbres. Zany hoe fanjakana io ediavatsika io, fanjakana, ary io fanjakana io dia manana ny laminy sy ny organisation sy ny missionny. De ny anakana ny fiainatsika tsy atongavatsika any amin'ny anjara voatendratsika. Jereo tsara ny raha lazanabavy e. Tamin'ny zanak'Israely rehefa andeha hiady a, ny tanàna rehetra zay ho alehany de misy mpanjaka daholy. Ary miady am'ireo mpanjaka ireo izy. Zany zany de maneho ny fiainana kristianina ty aoriana ty. Ny zavatra hidiavatsika tsy agent satanika, tsy miaramila kelin'ny Satana. Fa rehefa miady ozy Jesosy dia tsy maintsy afatotra aloha ilay mahery, zay vao afaka hiady am'ilay ao an-tranony ianao. Ilay mahery aloha izy no fatorana. Zany hoe mila maharesy ny mpanjaka ny fahamazinantsika. Mila manana hery ny kristianina tsirairay avy. Mila mahery, mila matanjaka ara-panahy. Tsy miantehatra amin'ny pasteur, tsy miantehatra amin'ny lelàn'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra.
izay koa le tsy mapety ny culte de personnalité. Za dia tsy mahazoazo ny culte de personnalité. Ahoana ny atao hoe culte de personnalité? Ohatra ny efa lasa Andriamanitra ilay mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana, ary ny mpino tsy miantehatra amin'Andriamanitra intsony fa miantehatra amin'ilay mpanompon'Andriamanitra. Raha ny mariny, le mpanompon'Andriamanitra tsy lehilahy n'Andriamanitra intsony fa lehilahy Andriamanitra. Zany mihitsy no andraisana azy, tsy homme de Dieu fa lasa homme Dieu. Vao mivoaka eo amin'ny varavaran'ny fiarany, miala eo adivaon'ny fiangonana, i pasteur na i bishop na i prophète na i prophétesse dia miondrika eo amin'ny faladian'ny mpino, dia eo mamafa ny kirarony, dia miondrika daholo. Kanefa zany zavatra zany tsy vitany olona amin'ny Jesosy akory. Za dia tsy mahazoazo ny culte de personnalité. Feno karazany sariny dadapasy ao anatin'ny fiangonana, feno sariny dadapasy ao an-tranon'ny mpino, manomboka ny bracelet hatramin'ny cartable, hatramin'ny poketra, hatramin'ny famantaranandro, hatramin'ny t-shirt, hatramin'ny chemise rehetrarehetra. I dadapasy mitafy amin'ny dadapasy, miakanjo amin'ny dadapasy. Hany ka lasa tsy miantehatra amin'Andriamanitra intsony ny mpino fa miantehatra amin'ilay mpitarika. Fa ny tena mpitarika dia manolotra ny olona ho an'i Jesosy, mampianatra ny olona ny fomba fiady mba tsy antehera ny fiangonana amin'ny lehilahy na amin'ilay vehivavyn'Andriamanitra fa iantehera ny olona amin'ny Jesosy. Mampianatra hoe ohatry ny ahoana ny fivoahana ao anatin'ny ady, mizara secret fa tsy manafina secret, fa rehefa misy mavoa azy ny olona dia tsy maintsy izy no tadiavina. Raha lasera-bavy fanjakana no idiavan'ny mpino fa tsy agence satanika. Fanjakana no idiavana. Ilaina ny manaja ray aman-dreny ara-panahy, fa ny miantehatra amina ray aman-dreny ara-panahy tsy azo atao. Ilaina ny mampianatra loyauté na fatokina mba hatonga ny fiangonana hanaja ray aman-dreny am-panahy, fa ny fampianarana hanaja n'Andriamanitra no priorité. Zay vao fanajana ny ray aman-dreny am-panahy. Tsy ny ho zanaky papa sy maman spirituel ny voalohany, fa ny ho zanak'Andriamanitra. Ny apôstôly Paoly dia milaza amin'ny Korintianina 4:9, verifieo andininy tsy fantatro fatelo na faefatra na fadimy, apio kely hozy izy hoe izy reo izy dia nangataka mafy taminay mba hiditra ho mpikambana amin'izany fanompona manompo ny olona masina izany. Dia hozy izy hoe ny tenany ozy zay ozy ny vavolombelona, fa ny tenany izy no natolony ho an'ny tompo aloha vao ho anay koa. Zareo tsara fa misy zavatra milahatra eo. Le fiangonana zany, ny olona zany nanolo tena ho an'ny tompo, dia rehefa avy eo nanolo tena ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, hanompo an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo, hanao service ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo. Tanao, ho an'ny tompo aloha vao ho anay, fa tsy hoe ho anay aloha vao an'ny tompo. Mandrea tsara ve ianao? Royaume no idiavantsika. Meo le verset ra hitanareo le Korintianina 4:9 le resako ty ambanimbany eo. Jery tsara, tena ilaina le fifanajana sy fifanompona. Na ny apôstôly Paoly aza dia laza hoe ny tompo ozy ny vavolombelona, fa zay ozy dia tsy ny filazantsarana ihany no natolotra ao anareo fa ny ainay koa azy. Any amin'ny Tesalonianina voalohany ihany no misy an'izay. Ny ainay koa zany hoe ny apôstôly Paoly nanolotra ny tenany ho an'ny filazantsara évangile, fa nanolotra ny ainy koa ho an'ireo olona ireo. Vice versa, ny fiangonana koa manolotra ny tenany ho an'ny tompo, dia manolotra ny tenany ihany koa hanompo ny mpanompon'Andriamanitra. Zany hoe natao hifanompo isika, natao hifanompo, natao hifanaja, natao hifampikarakara. Raha ny mpanompon'Andriamanitra ihany no mikarakara ny fiangonana, tsy ampy zany, fa ny fiangonana ihany koa mila mikarakara mpanompon'Andriamanitra. Ary ny mpanompon'Andriamanitra karakarainy tsy karakaraina noho ny amin'ny izy manan-kajy, fa karakaraina noho ny amin'ny izy tena miasa. Baiboly dia milaza ajaonareo tsara izy noho ny asany. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra tokony ajaina dia ny mpanompon'Andriamanitra tena miasa, noho io asa mafy ataony io dia ajaonareo izy. Ary hoy ny baiboly hoe aoka ny olona azo fanajana roeny,
fa maninona nomena fanajana roa eny satria ny loholona dia mpitondra fiangonana tamin'ny taonandrina pasteur fa tsy hoe le loholona hosorana iady amina pasteur am'izao io manongana pasteur tsy zay fa loholona ny hoe presbytera zany no mpitondra fiangonana tamin'ny andron'ny paoly a dia ao koa izy ireo azo fanajana roa eny fa maninona satria miasa mafy izy dia ajao satria ny olona miasa mafy rehefa tsy mahazo aja dia misento izy satria mafy loatra ny asa ataony kanefa izy tsy ankatoavina nefa izy tsy ajaina dikan'izany misy respect mila omena ny mpanompon'Andriamanitra miasa tanao manokan'Andriamanitra vice versa de tahaka zany ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra manaja tsara ny fiangonana natao hifanompo zany raha ny marina ka tsy possible ny fiangonana na ny mpino aresy fanjakana raha tsy mahatakatra tsara raha tsy mahazo fahalalana tsara raha ohatra koa zany sika ohatra hoe maheno fampianarana foana tsisy dikany devoly tsisy dikany iza no ahivavaka raha eno an'izany iza zay efa tsisy dikany kinona ny ilana vavaka am'izany fa mila mpahafantarina tsara ohatry ny apôstôly petera mazava be ny tenin'ny apôstôly petera ny devoly fahavalonareo zareo tsara fa efa misy zavatra tsy neny tsara hoe fahavalonareo izy petera voalohany toko 5:fahavalo zay raha tsy diso ny devoly fahavalonareo nazavainy zany hoe nareo manana fahavalo dia mandendeha nazavainy fa tsy mipetraka ao amin'ny kanape ao amin'ny salon ny devoly fa mandendeha dikan'izany mety hifanena aminy koa ianao mandendeha io na mipetraka fotsiny azy ianao mety hifanena aminy ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha toy ny liona mierina toy ny liona mierina izy tsy ny teny hoe toy ny saka tsy ny teny izy hoe toy ny saka mandehandeha toy ny liona mierina mitady izay arapany dikan'izany ty tany ity misy devoly ty tany ity misy devoly mandendeha io izy petera voalohany toko 5:fahavalo mandendeha le devoly toy ny liona mierina izy tsy liona fa toy ny liona di Jesosy fa izy toy ny liona ohatrohatrany fa tsy ohatrany fa tsy mitovy toy ny liona mierina mitady izay arapany zareo tsara mitady izay ataony inona hoe ho arapany ao zay ka raha miresaka momba ny esprit de réclamation tsika ny devoly tena tsy faly amin'ny fandrosoany olona tsy faly amin'ny fiainana tsara iainany olona fa réclame ny olona hoe midina ambany tokatrano voalohany teto ampoanany tany fotsiny angere olona dia efa nokorontaniny devoly sady korontaniny devoly sady vady vao ny fanambadiany iadama seva vady vao mihitsy ohatrany hoe vao nifapakatra ireny tonga dia ny simbainy sady niala teo amin'ny destinéany tsara tsara ny planin'Andriamanitra tamin'ny adama ny tany manodidina ny hazo rehetra manodidina ny sazona hinanana fa neo foany tsy azona hinanana natao hiasa sy hitandrina ny ty saha ity ianao zany ny atao hoe PDG président directeur général izy ny président directeur général an'ilay jardin teo io ange tena tsoroko aminao fa fotodrafitrasa goavana be io satria nisy carrière ange tao raha lasana bavy nisy carrière na fitrandrahana renakibony tany satria tao edena no nisy ny vato berila ny vato bedola ary ny volamena tsara indrindra ary nisy rano nandidina n'ilay sa edena nanondraka tao edena tao zany hoe sady toerana namokatra fambolena aloha zany ao tsara nanamboly grevelia ianao tao nanamboly eucalyptus nanamboly bois akasiana na inona ne nambolenao tao na girofle na poivre nety satria talonaka tsara io anao pépinière ianao mety tsara mihitsy ao élevage mety ao resaka agriculture ataonao mety ao zany hoe tena ohatrany hoe paradisa paradisa dia natao hiasa sy hitandrina lay tanàna izy zareo tsara ny destinéany ary ny biby rehetra natao anaiky azy ary iadama dia prophète na inona zany anonona ny anaran'ilay biby de iny ny anarany hatramin'ny androany fa miovaova araky ny firenena sy tenim-paritra fa iadama ny namorona azy arak'izay nanonona anazy ny anarany
misy saka mandalo misy biby maka ozy le biby miao miao saka ny anaranao tonga de saka hatramin'ny androany fa samy manonona zay anarany am'izay ny varitra rehetrarehetra piso e say e zao moa ny ankizy vavy de efa tsoina piso ny vadivady iny de efa atao piso daholo sa sasany manao hoe kate alleloia sasany manao hoe piso misy biby indray lavalava ramo kely dia mananany iny dia alika iny de iny ny anarany hatramin'ny androany de samy nanovanova teny daholo arakaraka ny faritra hoe chien dog amboa kiva tanao tsara ny fahefany fa ozy da jesosy devola esoriko ety ty fa tsy tiako anjakazaka ohatrany lasa akaikin'andriamanitra dia nidirany devola ny fiainana adama sy eva de voaroka ny ala tao tanao tsy le devola ny roan'andriamanitra fa ry zareo ny tsy niambina de ry zareo ny voaroka tao edena ary nisy anjely niambina ny vavadiny edena tsy afaka ny verenana ntsony ny tany edena ho tanao am'izay zay no mahatonga atsika mila miambina eo anatrehan'ny devola satria andriamanitra tsy mandroaka devola inge fa rehefa isika ny tsy mandroaka de tsika ny voaroka andriamanitra tsy mandroaka devoly andriamanitra tsy mandroaka devoly fa ny fahefana no nomeny atsika andriamanitra tsy manohatra devoly andeha hiady amitsika fa isika no nasainy anohatra ny devoly toero izy ny devoly de andositra anareo izy manoera ny devoly de andositra anareo izy ka raha isika zany tsy mipetraka tsara eo am'ilay tenin'andriamanitra nasainy jorotsika zany inge mahatonga mpino marobe ho combattu tena combattu resy potika rava dia miantso izy andriamanitra fa ahoana zany efa converti efa il y a 10 ans il y a 10 ans oh seigneur il y a 10 ans za efa vita batisa tany amin'ny olo jordan mihitsy ny nanaovana batisa tany am'ilay rano tena nanaovana batisa anao tsisy idirany zany raha lasena bavy fa rehefa devoly tsy maintsy combat tsy maintsy miady fa tena misy devoly eto ambonin'ny tany manapotika mandrava manimba fa azo atao tsara ny mandresy azo atao tsara ny mandresy azo atao tsara ny mandresy ka misy ny atao esprit familier ratso be io a satria mamatotra fianakaviana ato amin'ny samoela faharoa toko fatelo andininy fasivy am'y roapolo samoela faharoa toko fatelo andininy fasivy am'y roapolo de hoy ny baiboly hitsingerina amin'ny lohan'ny joaba sy ny taranadrainy rehetrany e nitodiny zany ary tsy ho tapaka mba mila version en français azafady zay afaka manoratra an'izany eo version Louis second na tsy fantatro zay baiboly na français courant zay version misy any tsy manenina na Louis second na français courant zay misy any aminao any de soraty eo hitsingerina amin'ny lohany joaba sy ny taranadrainy soraty hoe taranadrainy rehetra anye nitodiny zany ary tsy ho tapaka soraty hoe tsy ho tapaka amin'ny taranako joaba anye ny marary mitsika na ny boka na ny mamana amin'ny teina mitondra bekie na ny lavon-tsabatra matin'olona vonoany olona io na ny tsy manan-kohanina sahirana ambany fiainana zany hoe ity famia ity na ity fianakaviana mivoaka avy amin'ny joaba ity no ny zavatra nataony joaba dia eo ampanina ozona misy tody manaraka n'ilay fianakaviana ka tsy maintsy misy amin'ny olona ao anatin'ny fianakaviana io
manomboka tany aloha ela be tany amin'ny atao hoe arrière grand-père, arrière grand-mère, tany aloha ela be tany dia nolovaina nolovain-janaka nolovain-jafy nolovain-taranaka tsy maintsy misy marary amintsika. Nandaniana vola tao amin'ny hôpitaly, narary nandritra ny 10 taona mahery tsy mitsitrana dia maty ny hafarany. Dia efa misy tantara mipetraka eo ohatra an'io nahazo an'ireo bebe anareo, ohatra an'io koa mbola nahazo ny bebe anareo, dia ohatra an'io koa mbola nahazo any mama rahavavan'ny mama anareo, dia izy koa le nahazo any mama izy sanatria an'izany. Dia le olona miaina ankehitriny efa réclamer le zavatra ko hoe enao koa anatiny a. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qu'il y a toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre ou qui s'appuie sur un bâton. Tanao zany mitondra tena foana, tsy voatery mitondra tena ny olona rehefa retraite, tsy voatery mitondra tena ny olona rehefa mandray pension, fa misy izy io ozona réclameny am'izay hoe he ho aiza eo ianao, ho aiza eo ianao fa torinao izao. Zay ny mahatonga aloha izay nafaty an'le bebeny any nafaty an'ny mamany dia misy zokovavy matoko zokony vavy matoko maty le aretiny iny a, ary izy am'izao fotoan'izao koa efa ho anatiny ny zavatra iny. Zay ny atao esprit familier ao amin'ny fianakavianao io fanahy io, eo ambony lohan'ny fianakavianao io fanahy io. Fa azo resena tsara izany androany ambony noho fanahy mamatotra fianakaviana io ny fanan'Andriamanitra zay miasy eto amintsika eto amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Tsy maintsy misy boka ao izy ao, tsy maintsy misy mitondra tehana ao, tsy maintsy misy lavon-tsabatra ao, tsy maintsy misy tsy manan-kohanina ao. Dia jereo tsara fa Andriamanitra dia manome chance mifidy olona iray ao anaty fianakaviana izy voalohany, mifidy olona iray ao anaty fianakaviana voalohany. Ary Andriamanitra mamonjy fianakaviana, Andriamanitra mamonjy fianakaviana. Hitanao rehefa nafaka ny zanak'Israely hiala ao Egipta, Jehovah Andriamanitra dia samy ozy nareo mamono zanak'ondry tsy misy kilema latsaka ny rotaona, iray avy ho anisam-pianakaviana. Ary raha kely loatra vitsy loatra ozy nareo anatin'ny fianakaviana dia miaraka amin'le olona fanakaiky trano aminareo eo, dia mitambatry nareo fianakaviana iray ho ray trano, dia zanak'ondry iray ho anareo, dia latsaka ny rano tolambaravarana sy totom-baravarana sinany le raha. Tanao zany inona iny le rany zanak'ondry iny dia maneho ny rany Jesosy Kristy profetika iny zany, ara-paminana iny maneho zavatra ho avy. Dia ny fianakaviana isam-pianakaviana zany dia afana amin'ny alalan'iny raha latsaka iny. Dia nivoaka isam-pianakaviana amin'izay ny zanak'Israely niala tao Egipta. Dia tiariana rehefa tonga i Jesosy, dia jereo tsara fa namonjy mpiray tam-po maromaro i Jesosy. Iza no hitany Jesosy voalohany? I Andrea. I Andrea io dia rahalahy Petera. Dia rehefa avy eo koa izy nahita ny Simona Petera, dia efa voavoantsady izy amin'ny rahalahy zay. Wow!
taoriana kelin'izay rehefa nandehandeha teny ny asan'Andriamanitra dia narary ny rafozam-bavin'ny Petera dia tonga tao Kapernaume satria ao ry Petera mipetraka ao Kapernaume satria tao an-tranony Petera. Rafozam-bavin'ny Petera tamin'io tany hoe le marary reny dia hoentina any amin'ny zanany dia tsabohin'ny zanany ao dia novonjena koa ny rafozam-bavin'ny Petera. Tanao manomboka voavonjy ny fianakaviana. Alleluia. Hamonjy ny fianakaviana ao ane Andriamanitra. Irécupérer ny fianakaviana ao ane Andriamanitra. Hovavonjy ane ianareo mpiray tampo, ianareo mianakavy amin'ny anaran'i Jesosy. De nahita ray mpianakaviana koa Andriamanitra mpanarato. Nanana zanaka roalahy, Jacob sy John. Iza ny anaran'le ramose? Zebedio. Zay le hoe Jacob sy John zanaky Zebedio. Vonjen'Andriamanitra koa izy telo mianaka. Mamonjy fianakaviana Andriamanitra. Naniraka anjely Andriamanitra tonga tao an-tranon'ny Cornelio, officier. Miaramila officier ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 10. Dia tonga tao ny anjely nanambara hoe miantsoan'ny Petera ianao fa manan-kolazaina aminao Petera misy afatra avy amin'ny tompo ho anareo entin'ny Petera dia antsoy izy. Tena voron'ny Cornelio niavana aman-tsakaizany. Andriamanitra mamonjy fianakaviana. Ary misy lehilahy atao hoe Filipo, evangelista izy io, nanana zanaka vavy Virgina 4 naminany daholo ireo zanany vavy ireo. Mamonjy fianakaviana Andriamanitra. Ary ny apôstôly Paoly rehefa nanontaniana ilay mpiambina tao an-tranomaizina indray andro, dia hoy ilay lehilahy hoe tompoko, inona no ataonay? Inona no ataoko mba ho vonjena aho izy? Inona no ataoko mba ho vonjena? Izy nanontany inona ny ataoko? Fa jareo ny valitenin'ny apôstôly Paoly, minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao. Tsy mijanona teo izy, sy ny ankohonanao. Ny plan'Andriamanitra zany ankohonana voavonjy, fianakaviana voavonjy. Fa jereo tsara amin'izay ny planina ny Satana dia ampisaraka fianakaviana, amotika fianakaviana. Zay ny planiny Satana. Ny fianakaviana voalohany nisy teto ambonin'ny tany dia izao efa nidiran'ny Satana sady. Kaina namono ny Abela. Kaina namono ny Abela. Ary eo tsika ijery ny fianakaviana Abrahama angentsika. Zero tsara fa misy zavatra mitovitovy ao anaty fianakaviana zay lovaina foana. Fa raha misy olona amin'izay anankiray tafavoaka ao anaty fianakaviana, satria tsy maintsy mamonjy olona anankiray Andriamanitra ao anaty fianakaviana. Matetika mamonjy olona anankiray Andriamanitra ao anaty fianakaviana. Dia rehefa tafavoaka ianao, rehefa ambonimbony ianao, dia misy fotoana le zavatra namatotra an'le fianakaviana tadisintona anao idina indray. Tadisintona anao idina indray. Tady azo anao indray. Ianao le mba tafavoaka. Ianao le buteur ao anatin'le fianakaviana, le mpamono baolina ao anatin'le fianakaviana. Ianao indray tadiaviny Satana azo carte rouge mba tsy hilalao intsony ianao. Nefa ianao ny reharehan'ny fianakaviana. Tsy azo anao ane zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao zay matsapa hoe miavaka ianao anaty fianakaviana. Ohatrany manana chance kokoa ianao anaty fianakaviana. Ohatrany hoe tafavoaka kokoa ianao ao anaty fianakaviana. Mivavaha tsara. Arao ny prinsipa n'Andriamanitra. Na dia zavatra tsy niainana atao anatin'ny fianakaviana ao azy, arao tsara ny prinsipa n'Andriamanitra. Fa tsy nandeha ho azy ny namonjen'Andriamanitra anao. Ozy ilay lehilahy n'Andriamanitra lehibe, Bishop T.D. Jakes. Ny papako izy dia maty teo amin'ny 9 taonako. Non, maty teo amin'ny 9 taonany. Fa ny anniversaire-ko zay tiako indrindra izy dia za tonga teo amin'ny 9 taona. Satria namaky
an'ilay zavatra tsy resin'ny papako ahosy. Satria nafantatra tsara izy fa tsy tonga teny ho azy le nahafatesan'ny papany teo fa valabe efapolo taona fa misy réclamation de ny zanany koa zany tia ny satana hoe tsy oatra n'io taona io enao. Zay no mahatonga antsika mila mivavaka hoe zay nafaty an'ny papako tsy hafaty ahy, zay nafaty ny mpiray-tam-po amiko tsy hafaty ahy, zay narava ny ray aman-dreniko tsy harava ahy, zay narava ny mpiray-tam-po amiko tsy harava ahy, fa misy réclamation raha lazaina-bava, zay nahazo anareo de tady ahazo anao. Zay nahazo anareo de tady ahazo anao, zay navoanareo tady avoanao. Satria misy fanahy mireklame. Tsy fantatrao nge zavatra tantaran'ny fianakavian'io tany aloha tany tsy fantatrao, ary ny fanahy tsy mba maty, ny tenin'ny vitsorana tsy mba maty, ny hery tsy mba maty. Tsy fantatrao ny fanahy miasa amin'ny fianakaviana io, ny hery miasa amin'ny fianakaviana io, ny tenina mpanarana ny fianakaviana io, tsy fantatrao. Ary rehefa tonga ao am' Jesosy zava-dehibe zay fa mila mianatra satria marobe ny zavatra tsy mbola tapaka na de tonga ao am' Jesosy itsika, sy mihazo fijaliana akory ny tsy mahery. Fa anjaratsika ny mianatra zavatra fa mbola misy koa tenin'Andriamanitra mitondra fanafahana na de efa manana an' Jesosy isika. Rehefa miaraka am' Jesosy ianao tsy midika hoe tonga de tanteraka ianao zay, jereo niaraka tam' Jesosy ra Petera fa jereo tsara fa mbola nanana toetra ratsy. Io tsy miova ho azy io fa anjaranao ny mianatra. Ry Petera nge ny fampialokale izany lehibe amitsika. Sady nandainga akory zalahy. Ho Jesosy tamindray andro hoe nanontany Petera ahoana ny amin'ny oralahy io mantsy Jaona, satria rehefa nanomboka tsy natoky an'i Petera i Jesosy. Jesosy le niteny tamin'i Petera hoe mpanarato olona ianao manomboka androany a. Eny tompoko anarato a. Rehefa nakarina, rehefa nitsangana tamin'ny maty am'izay Jesosy, lasa izy niverina nanarato azy androany. Nametra-panontaniana itelo am'izay Jesosy intelo. Simona zanako Jaona, tia marina ve no tena tianay ianao? Mihoatra ny fitiavana reto avy ny fitiavanao ana. Eny tompoko, za malala fa ianao malala fa za tianao. Naverina ndray fanoroany. Jesosy tsy marenina fa midika zany hoe manomboka tsy matoky an'i Petera izy. Simona zanako Jaona, tiana marina ianao io a. Eny tompoko, sa ianao malala fa za tianao. Andraso ary ny ondriko efa any ny ondriko e, fa za mandeha mitady trondro amintsony ianao, mandana fotoana any ambadika any, raha tianay ianao de reo karakarao. Mbola nanontany fanoteliny ny tompo, ry Simona zanako Jaona, tianao ianao ve tena tiana? Toy ny Baiboly hoe nalahelo Petera satria nitelo Jesosy ny nanontany. Rehefa nalahelo Petera dikan'izany ny tompo a tsy de matoky anahy tsony. Any am' Jaona ndray ngamba ny fahatokisany am'izao. De ozy Petera hoe ary ahoana ny amin'ny oralahy io? Ahoana io? De ho Jesosy nanome pake tsara mihitsy hoe raha tianao, raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany fa manaraha anay ianao. Jesosy mbola sofisofin'le sofozy majanga mampisofisofin'le izy le veriverin-dalana io, mbola nanontaniany koa ahoana ny amin'ny oralahiko. Raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko ahoanao zany fa manaraha anay. Na andainga akory raha rehefa tsy ho faty zany ho ny Jaona, tsy ho faty zany hitatsika eo zany, fa tsy hitanao zany na de efa nandray ny herin'Andriamanitra nanany fanamasina mbola nanana toetra ohatran'izany. Raha lasaina-bava tsy miova ho azy ny zavatra rehetra rehefa tonga ao am' Jesosy ianao. Fa anjaranao ny mivavaka, anjaranao ny manapatapaka an'ireo ozona toetra, misy toetra ny papanao, toetra ratsy ny mbola ao aminao, misy fazaran-dratsy ny mamanao mbola ao aminao, any anatin'ny ADN any. Misy ozona mbola mila tapahanao, misy vavaka mila ataonao, misy hetsika ara-panahy mila ataonao. I Abrahama zao patriarka, lehilahy voafidin'Andriamanitra. Ao amin'ny Genesis toko faharoa ambin'ny folo andiny voalohany Andriamanitra nanomboka ny fidy any Abrahama ka naniraka ny Abrahama hoe milahy amin'ny tany ny havanao. Satria misy fanahy ao amin'ny havanao ao. Mialahy ao amin'ny tranony rainao de mandehany any amin'ny tany zay asehoko anao fa tonga anao firenena lehibe any. Hitany zay manisy soanao alehibe ny anaranao ho fitahina tokoa ianao. Tanao misy karazana fianakaviana tsy te hisara toerana mihitsy fa ao izy mianakava, ray lakoro ao izy mianakava. Reny tsy de tsara reny, fa reny ny tena mahapotika reny.
na lova azy io rangandana mitady toeraka hafa de manangana fiainana, hiady lova de efa misavy ao. Ary nareo rehefa mba nahazo vola ka anangana trano, aza manangana trano amin'ny tany lova idiavana io, fa potika ao ianao ndana mividy tany de any ambadika any manangana trano, fa tsy ho tanàna kely io. Ao nareo efatra mianadady, dimy mianadady de samy manangana ny trano, ianao koa amin'io tsy eo fa lavitra any ianao mipetraka, ao ianao manangana trano, dia ampalifainao le trano de olo-kafa no maka le hofa-trano. Raha lasanambavy, ho tafotoana amin'io ianao. Ho tafotoana amin'io ianao. Imbe dehibe ihany mandray olona. Mifamosavy izy mianakavy. Tafiditra hatramy anabaviny vady. Ranotra tafiditra. Zobavy tafiditra. Iravavana mamanay tafiditra. Avy aloha reo hiady ao. Ny olona mahery raha lasanambavy tsy mba miady an'izany. Avy aloha iadiavany any zany fa manangana tombam-bidy. Ny olona faible ny miady lova. Afandray hoe ny diavan'ny olona tsy tompo le izy, aza manaiky an'izany fa ndao combat, ndao combat. Na hatrany amin'ny fitsarana azy ndao combat fa manena ny lasany olona zavatra anao. Zay sasara ny ray aman-drenao, fa reo samy mpiray-tam-po no hiady amin'io, ameo azy ihany ny azy faible izy mato mitady an'io, fa tsy hoe manana valeur ianao. Aza miady ao an-dakoro be zany a, olona faible izany. Fa i Abrahama nasaina niala teo amin'ny tany niavany mihitsy, tsy eto ny ananganako anao, izy fandany ianao mandeha de ny ampandehanana iny any anangana anao. Nanambady Abrahama de jereo ny zavatra nisy teo amin'ny fiainany Abrahama. Misy zavatra roa nolovainy ny taranaky Abrahama tamin'ny Abrahama. Ny anankiray fahamombana, ny anankiray mpiray-tam-po miady. Jereo tsara. 5 taona i Abrahama vao niala tao arana. De teny ampandehanana eny izy ny vadiny tsy mety mahazo taranaka i Sara, tsy fantatra ny antony. Tsy hay mihitsy ny antony fa de tsy mahazo taranaka zao mihitsy izy. Fa titiarina taty nefa nomen'Andriamanitra ihany. De rehefa nomen'Andriamanitra izy, nahazo any Isaka. Rehefa lehibe Isaka de nanambady any Rebeka. Ny Baiboly koa de laza fa momba i Rebeka. Taizany nazahoany Isaka an'izany satria i papany tsy mety niteraka koa ny vadiny papany tamin'ny voalohany. De rehefa nanambady Isaka, tsy mety niteraka koa ny vadiny Isaka. Zay le esprit familier. Avy ao amin'ny Abrahama le zavatra. De le kany Abrahama ny tonga kany Isaka. Isaka ndray niteraka any Jakoba tamina Rebeka. I Jakoba nanambady any Rahely. Fa ny Baiboly de laza fa momba i Rahely. Kaniza le izy, Abrahama ny nanana an'io ka io tamin'ny voalohany. Nanambady any Sara, fa tsy mety miteraka Sara, fa niteraka ihany fa efa taty arina be taty vao niteraka. Any Isaka. Isaka koa rehefa nanambady any Rebeka, tsy mety miteraka. Fa efa nangataka tamin'Andriamanitra mafy Isaka, vao nahazo ny vadiny de niteraka kambana Esau sy Jakoba. Eto ngia vao tonga sainy. Misy zavatra azavain'ny fanamasina amiko eto zao. Ozany fanamasina hoe roa anaka daholo ro zareo tamin'ny vadiny zareo. Eto vao mahatakatra an'izany a.
I Abrahama zao nanana ny Ismaela sy Isaka. De Isaka ndray nanana ny Esau sy Jakoba. De Jakoba ndray ny zanaky Jakoba tamin'ny Rahely i Josefa sy Benjamina ihany. Fa sisan'izay zanany tamin'ireo mpanampin'ireo, zanany tamin'ny Lea. Zany misy zavatra lovaina, misy zavatra mitovitovy. Ray zay. Tanao zany, misy zavatra ny fampitolomany ray aman-drenao, mbola fampitolomanao aty aoriana aty. Mbola misy miaino ve azo ao? Porofoy fa mbola misy miaino azo ao. Porofoy, mivoa daholo, misy manifesté daholo. Izy daholo ny mbola miaino amizao, izy daholo ny mbola lina amizao. Alléluia. Mbola misy miaino ve zao? Sao efa matory. Ya. Raha iza iary ty ny tena lozy ty anankiray faharoa ty de hijanontsika rehefa avy eo. Piraitam-po tsy mifanaraka. Soraty hoe piraitam-po tsy mifanaraka. Piraitam-po tsy mifanaraka. Soraty hoe piraitam-po tsy mifanaraka. I Abrahama niteraka an'izy izy teo, Ismaela tamin'ny Agara, ary niteraka ny Isaka tamin'ny Sara. Fa Ismaela ny omehany Isaka, de noroahana ny ala tao an-tranon'ny Isaka, tao an-tranon'ny Abrahama sy Sara, i Agara sy Ismaela. Ka zany tsy nifanaraka Ismaela sy Isaka. Tsy nifanaraka. Piraitam-po rairay ireo, fa reo tsy mifanaraka. Miady reo. Jereo tsara nge zava-misy a. Isaka ndray rehefa avy teo nanambady niteraka, de nahazo an'ny Jakoba sy Esau, fandrafy koa izy mirahalahy reo. Ary mifamono a. Baiboly dia nilaza hoe Esau nanao folentika tamin'ny Jakoba ary niandro ny fotoana afatezan'ny papany fotsiny a, dia règlement des comptes nataony amin'ny Jakoba. Ta izy io fatao amin'ny Abrahama. Tena le Abrahama patriarka, le Abrahama père de la foi, ray ny finoana, le Abrahama ray aman-dreny be amin'ny finoana, no nisy an'izany, nanana an'izany voa izany aza raha lasa nabavy malala. Tsy tonga ampatahotra anao a, fa tonga ampitsangana anao mba hiady. La vie est un combat. Jakoba amizay niteraka marobe. Rehefa niteraka marobe izy, de ireo zanany marobe ireo ndray niady amin'ny Josefa. Nifanaraka ireo iady amin'ny Josefa.
vaina le ady ao amina piraitam-po. Esprit familier miasa ao am'le fianakaviana, mamatotra an'le fianakaviana. Mila miady mafy ianao raha nivoaka amina fianakaviana ohatr'izany hoe miady ny piraitam-po tam'ireo ray aman-dreninao ireo miady. Ny papanao sy ny anabaviny miady sy mifampiditra trano ary mifamono, ary misy anankiray to am'iraitam-po reo matina amy savininy zandriny na ny zokiny. De aminareo piraitam-po koa mbola raikitra ny ady hatramin'ny androany. De zavatra diavanao mba tsy hiady tsony ny taranakao. Satria tao am' Josefa izy io ny farany. Josefa niteraka ny Efraima sy Manase, tsy niady tsony reo. Satria Josefa tandindony Jesosy. Josefa namidy ny rahalahiny tamin'ny Potifara, tandindony Jesosy namidy ny Jodasy tamin'ireo mpisorona be reo. Josefa tadidiny Jesosy, zany hoe ao amin'ny Jesosy azo faranana io zavatra io. I Abrahama napirafy, Jakoba napirafy, fa Josefa tsy napirafy. Zany hoe ny farany io zavatra io tonga tamin'i Jesosy, tamin'i Josefa ny farany. Josefa nigadra roa taona taorinan'izay izy niakatra teo amin'ny voninahitra teo amin'ny lapany tondra lapany Farao, tadidiny Jesosy 2 andro tany anatin'ny fasana. Tamin'ny andro fahatelo dia nitsangako velona ary eny amin'ny fiandrianany. Josefa dia imageny Jesosy. Dikan'izany tao am' Josefa ny farany io zavatra io. Dikan'izany raha lasina bava ao am' Jesosy afaka hifarana ireo esprit familier ireo. Mamarana an'io dia ny misainao any sy ao mivavaka fanafahana sy amin'ny fanarano ny prinsipa an'Andriamanitra. Efa marantsika zao. Inona am'izay ary a? Reo zavatra hitanao fa iainanao anaty fianakavianareo, aminareo piraitam-po na mipiraitam-po amin'ny ray aman-dreninao, de tady hitanao amin'ny fiainanao am'izao. Iny le fanahy ao amin'ny fianakaviany manarakaraka anao. Na i Jesosy nge réclamen'ny fianakaviany foana. Tadiavina traizana traiza, heveriny zareo fa mitovy amin'ny fiainany zareo ny fiainan'i Jesosy io. Raha tsy inona teo Jesosy, inona ny dirako am'izany ozy? Jesosy tsy hita de tadiavin'ny fianakaviany. Raha izy tsy hita tamin'ny 12 taona, normalina be. Mitadiavina satria mbola vao boay kely 12 ans izy tamin'izay fotoana izay. Fa zao ny valiteny, fa nahoana nareo mitady anao ozy? Za tsy maintsy ao amin'ny raharahany raiko. Dikan'izany za tsy mitovy am'ireo zandriko ireo satria Jesosy nanana piraitam-po ange. Maria mbola virjine no niteraka an' Jesosy, fa rehefa teraka Jesosy niarahany Josefa am'izay, Maria dia bevoka ara-dalàna, dia misy lahy misy manana zandry lahy zandry vavy Jesosy izay zanaky Josefa tamin'ny Maria ara-dalàna. Ireo no mitady an' Jesosy isaky ny mihetsika. Jesosy mampianatra ao anatina efitrano anankiray, ao ny rahalahinao sy ny anabavinao, ny havanao mitady anao, le piraitam-po taminy ao. Jesosy za nge tsy mitovy aminareo, za hafa mihitsy soraty hoe za de hafa mihitsy. Wow, za de hafa. Ianao no hafa indrindra ao amin'ny fianakavianareo ao. Ianao tsy hoe manana loha hafahafa fa manana destiny hafa mihitsy. Alleluia. Reko miakatrakatra izany, manonjanonja izy zany. Gloire à Dieu. Soraty hoe za de hafa mihitsy. My case is different. Mon cas est différent. Alléluia. Za de hafa mihitsy. Za tadiavinareo fa za nge tsy natao hoe hanamboatra latabatra ao foana.
za tsy natao namboatra latabatra ao foana, za tsy natao hoe namboatra table basy ao foana, namboatra seza ao foana. Sao de verinareo fa hoe za zanaka mpandrafitra de tsy maintsy andrafitra ao foana, na manana komando marobe nareo ao, azahoana vola nenafa mihitsy. Alleloia. Za de hafa mihitsy. Réclameny fianakaviana mody aty anao fe anao tsy mody mihitsy. Farany teniteny foana ny fianakaviana versaina mihitsy any izy iny. Telo andro izy tsy mety mody mihitsy, hafa mihitsy. Izy tena olona versaina. Versaina aloha ny fieritreretan'ny anao nge. Versaina, versaina. Ary hitanao amin'ny fiainana, io asanao ihany napiditra problème anao aminao, de rehefa avy eo ianao misandratra amizay. Za zao nidirana problème tamin'ity resaka fivavahana ity nge nitazoman'ny gendarme anahy. Fa rehefa avy eo tao ambadika zay misy fipoahana mahery vaika hatramin'ny androany. Hitanao, Jesosy nandrafitra io azony rafetiny ihany nge namatsia anazy tarina taty. Izy mpandrafitra fa narafitry ny olona teo amin'ny azony ny hafarana, fa tao ambadik'izay jereo ny fitsanganana. Amin'ny oasanao ihany no ahitanao problème, fa aorianan'izay izy fipoahana. Ianao mila mamaky destiné ianao. Ianao karazan'olona lafa ao anaty fianakaviana. Mety ianao niditra tao anatina fivavahana ohatry tony voalohany tao anaty fianakaviana. Ianao no namaky an'tony voalohany. Toy izay ianareo ity de lasa dala. Ianareo ve mino pastera ireny. Ianareo zao. Lany amin'io ny volanareo. Io fanadalana saim-bahoaka io. Io resaka calmement io. Fikalmevana olona fotsiny io. Fa Andriamanitra zany tsisy. Sady fivavahantsika tsy ohatran'io. Sy ny tariny, sy ny tariny. Fa valeo fotsiny hoe za de hafa mihitsy. Fianakaviana mireklame zany. Satria tiany ianao, misy fanahy zany miazona an'le fianakaviana ho ao amina niveau anankiray de tsisy mahazo mihoatrany io mihitsy. Raha tsisy nahazo mitondra fiara atao amin'ny fianakavianao, ianao no mitondra voalohany ary tsy miverina mandeha tongotra intsony. Raha tsisy nahazo nanan-karena atao amin'ny fianakavianao, ianao no manan-karena voalohany ary tsy miverina mahantra intsony. Raha tsy misy mahazo mihoatra ny 70 taona amin'ny fianakavianao, ianao no mamaky an'izany izany limite zany voalohany. Ary tsy hoe nihoatra 2 taona noho ny nahafatesandray aman-dreny dia matindray. Tsy azo averina intsony ianao. Vaincre l'esprit familier. Mila mandresy ny fanahy mamatotra fianakaviana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amarana antsika azy atao amin'ny bokony Lioka toko voalohany misy an'ilay Jaune mpanao batisa. Raha lasa nambavy destiné anao hafa mihitsy. Ianao de hafa mihitsy. Raha tsy nisy natsangana trano tamin'ny fianakavianao na trano azo daholo ny natsangany, trano tsotsotra daholo, fa ianao no manangana trano be, trano vato be voalohany. Satria tsara fa tsy mora am'izay ngety mamaky an'le izy. Satria efa misy fanana matotra fianakaviana dia tsy avelany ianao zany havita zavatra tsara. Mafy nge raha lasa nambavy mamaky limitation io. Tsy moramora ny mamaky limitation, lazaiko anao. Satria miady amina fanahy ianao, ary zany milana fanatitra zany ananganana alitara, satria misy alitara menacé anao. Misy alitara. Ny fianakaviana nge zatra sampy. Za zao lehibe tamin'ny faritra Tsinanana iny za lehibe tao Toamasina. Za lehibe tao Toamasina. Ny olany rehefa manangana trano de rehefa vita le vovonan'le trano de misy an'izay zava-maniry atao hoe asina izay atao eny ambonin'le trano. Asina. Io zany fa resaresaka sampisampy.
Niza manangana trano naiza zay raha vita le vovonana iny dia misy asina izay amin'ny sisiny sy amin'ny sisiny. Tsy haiko hoe manamasona anazy ve iny. Dia rehefa avy eo, rehefa hidirana le trano dia tsy maintsy misy toaka araradraraka, dia misy karazana fombafomba atao izay. Alohan'ny hidiranao fotsiny dia efa zany ny zavatra atao. Ahoana moa ny malédiction no tsy hiatrape an'le olona monina ao anatin'le fianakaviana. Trano namboarina vao androany afaka telo taona misy maty anatin'io trano, fa tsisy mahafantatra mihitsy inona moa mahatonga an'ity. Misy fanahy na tsoinao, na tsy ny tena izany hoe avia ty, fa reny antenina natsanganao reny mahatonga anazy tonga miantso anazy dia tonga ao izy rehefa avy eo. Raikitra ny fisarahampanambadiana, raikitra ny zaza maditra, zaza ao an-trano ao dia efa ankizy kely 17 taona, be vokana ankizy ansady dia mijanona mianatra. Esprit familier. Fa raha misy anankiray amin'izay tafatsangana no tsoan'Andriamanitra ny ala tao, ka ezaka hanao zavatra somary lehibehibe goavagoavana fa miatrika zavatra. Zay no mahatonga anao mila manangana alitara isaky ny hanao zavatra. Isaky ny hanao zavatra goavagoavana, manangana alitara. Fa misy fanahy, ny fanahin'Andriamanitra hitsangana, ny anjelin'Andriamanitra hitsangana hiado anao. Tsy mora ny mamaky ny zavatra tsy raisin'ny fianakaviana, satria ianao ny voalohany eo. Hamaky an'ilay limitation, hamaky an'ilay rindrina be io, vakinao amin'izao fotsiny hoe mianarana Jesosy. Mila principe, mila hery ara-panahy. Jereo tsara atao amin'ny lioka. 56. Ary mariny toetra teo amin'ny Elizabeta tokony ho 3 volana vao nody tao an-tranony. Ary tonga ny andro hahaveloman'i Elizabeta dia niteraka zazalahy izy. Tsy maintsy tonga ny andro hahavelomanao. Tsy maintsy tonga ny andro hahavelomanao. Tsy maintsy tonga ny andro hahavelomanao. Misy témoignage ny izy io Hortensia du Crété io izy. Hortensia du Crété no zanakara-panahy taty Mahajanga, dia natao mariage teto Mahajanga teto dia mipetraka ao France izy amin'izao fotoana izao. Dia nanoratra tamiko izy indray andro hoe za dada ozy manao aka permis de conduire fa tsy afaka. Satria ninona? Hitondra fiarakodia amin'ny araben'ny la France ianao. Iza tamin'ny havanao no nanao an'izy aloha. Ianao namaky azy voalohany, tsy maintsy miady mafy ianao. Tsy maintsy miady mafy. Satria ianao nanandrana an'ilay voalohany, ianao namaky an'ilay voalohany, miady mafy ianao. Nanao izy fa tsy afaka. Dia tamin'ny fanoroany angamby izy izay, tsy haiko na voalohany na fanoroany, nanao fanatitra izy. Za azo manangana alitara momba ny permis de conduire. Nalahelo izy fa mbola tsy afaka. Dia ho za hoe ho azonao io dia teo aty arena taty azony amin'izay ilay izy. Azon'ilay izy mamily izy amin'izao. Izy no manresa an'ilay izy namaky an'ilay izy voalohany. Tonga tato an-trano moa izy mivady rehefa nanao vakansy taty Madagasikara dia mijoro vavolombelona tsara. Any misy fianjorana vavolombelona ny vadiny any rahavavy any La Réunion fa nahazo permis papa. La Réunion zany, La Réunion feno France. Samihafa io samihafa satria ny tany tsiraray avy samy manana ny heriny samy manana ny hery, samy manana ny hery miasa ao amin'ilay tany. Fenao zao eo France ianao, anangana trano ianao amin'ny pays misy ianao any, misy zavatra manakana anao ao. Tsy mora ny mamaky zavatra voalohany.
Tsy mora ny mamaky zavatra voalohany. Tena tsy mora. Mandalo karazana obstacle ianao. Rehefa mamaky zavatra voalohany. Fa ianao aza miemotra mihitsy. Manana herin-tsaina, herim-po. Ary za maminany tonga am'izay ny andro havelomanao. Tonga am'izay ny andro hisitrahanao zay mbola tsy nisitrahany havanao hatram'izay. Tonga ny fotoana ivoahany le zavatra ao anatinao am'izay. Satria ianao io manko be voka anjara voatendry, be voka fahasoavana. Tonga ny fotoana havelomanao am'izay. Le temps arrive. Time is coming in the name of Jesus. Tonga ny andro havelomana Elizabeta dia niteraka zazalahy izy. Ary ny niara-monina taminy sy ny havany. Nandrefa efa no alehibe azon'ny tompony famindrampony taminy. Dia niara-ny faly taminy ireo. Ary tamin'ny andro fahafaly dia tonga moran'zazy izy ka efa saika ny taony hoe Zakaria araka ny anarany ray ny anarana. Misy zavatra zany efa mahazatra satria papa ohatr'izao dia tokony ohatr'izao koa ianao. Papanareo zao dia tokony ohatr'izao koa ianao. Ny destiné tsy mitovy. Fa miandiny fa enimpolo. Fa ny renina malika nanao hoe tsy izany fa atao hoe John izy. Ity zaza ity zany ty John ity zavatra manana destiné goavana be avy amin'Andriamanitra. Dia rehefa teraka izy dia ozy ny fianakaviana. Ny reniny efa mahafantatra hoe avy amin'ny tompo ty zazy ity. Ary John ny anarany io. Fa reto havana reto tsy mahafantatra mihitsy fa dia falifaly fotsiny hoe tera-day e, arabaina ny men'Andriamanitra ny fary e, arabaina tsy fantatra no koto zany angambany satria zazalahy tsy haiko. Arabaina ny men'Andriamanitra ny koto hoe tera-day e, nahazo mpakakitay e, sy ny tariny e. Dia aleo i Zakaria no anaran'izy io, tahaka ny anaran'ny rainy. Ozy mamana, ekena fa avy tao amin'ny fianakaviantsika efa nazatra tao amin'ny fianakaviantsika zany mitondra ny anaran'ny papa sy ny tariny. Fa izao John ny anarany io John io ny anjely mihitsy nanome an'izany John io avy amin'Andriamanitra ty zazy ty andiny faraika ambenimpolo. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na dia iray akory azy. Zay le esprit familier. Amin'ny havanao zay manana izany anarana izany. Tanao zany, iza tamin'ny havatsika ny nanana an'izany anarana izany. Iza tamin'ny havatsika tsisy naray azy. Enao no hanomboka zavatra tsy mbola nisy tao amin'ny havanao. Enao no hanomboka zavatra tsy mbola nisy tao amin'ny havanao. Na tsy nisy tao amin'ny havanao azy, fa enao no manomboka azy voalohany. Ary mila manana herim-po ianao, mila manana mokon-doha ianao, mila manana herin-tsaina ianao, mila manana tanjatsaina ianao, hanomboka zavatra voalohany zay tsy mbola nisy tao anaty fianakaviana. Fa ny fianakaviana mireklame tsy mety zany. Dia zareo tsara inge. Fa zareo tsy nalaika ny Elizabeta mihitsy dia mbola nanontany any papan'le zazy amin'ny andininy roa ambenimpolo. Ary nanao baikony mona tamin'ny rainy izy ireo, zany hoe nanontany tsara ahoana tsara izany rainy izay tokony atao anarany. Tanao zany le fianakaviana zany misy zavatra tsy ekeny mihitsy. Enao no andeha hivavaka amin'ny fiangonana tianao hivavahana dia ireo tsy manaiky. Nefa enao efa ampy-taona. Enao no andeha hanambady ny olona tianao dia ireo tsy manaiky nefa enao efa ampy-taona. Enao nifidy ny asa tianao, hiasana zay avy amin'Andriamanitra, fa ireo tsy manaiky nefa enao efa ampy-taona. Zareo tsara le esprit familier. Misy taona ianao mila têtu, mila be mokon-doha ianao indraindray. Tsy mora malemy eo anatrehan'ny fianakaviana. Dia Zakaria am'izay satria izy mona dia nangataka fafana izy. Dia nanoratra hoe John no anarany. Gaga avokoa izy rehetra. Tompitatsika mianakavy. Raha lasanabavy, manomboka izao ny fandravana ny esprit familier voalohany mila toe-tsaina. Za hafa mihitsy mihitsy. Ny havako tsy navita fa za mavita. Za vao vidin'i Jesosy tamin'ny rany. Za karazan'olona hafa, za olona vaovao hafa mihitsy za ny hanomboka zavatra vaovao ao amin'ny fianakaviako. Tompo hitatsika mianakavy mianaova nisy délivrance tao anatin'izay hafatra izay. Ny zavatra miala tao anatin'izay hafatra izay. Za manko tsy maheno hoe isy délivrance. Miala amin'ny anarana Jesosy androany fa zay ny délivrance androany dia rapitso mitoy indray ny fampianarantsika any amin'ny fandarana nofo sy tsindrimandry amin'ny alina. Mandresy sy mandrava ny esprit familier. Zamino
fa nisy zavatra voarainao tao anatin'izay. Misy toromarika, misy torolalana nomenanao tao anatin'izay, dia ny toe-tsaina tokony ananana, vavaka tokony atao, sitrasitrapanahy tokony iainana, fa tsy afaka mahazo anao tsony izay nahazo ny havanao manomboka izao. Ianao dia hafa mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Alefaso ny partage, alefaso ny commentaire, manome 2 minitra iza itoam-pamaraparanana andevasantsika partage commentaire dia marafitsika tompitatsika mianakavy tsy mahazo resy azadino ny fandarana maraina ny liona rehefa amin'ny 4 maraina ka hatramin'ny 5 maraina. Tompotanao anomboka zavatra vaovao mbola tsisy tao amin'ny fianakavianao ianao amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta.